mahakasika ny voka-pifidianana navoaka ny tribunal administratif ny Fianaratsoa tamin'ny 20 septembre 2024 lasa teo izay manome an'ireto toromarika ireto. Ny HVM dia 707 ny vatoazona salanisa 930 faingo 230 ny any Mapara nahazo vato 270 na salanisa 930 faingo 300 dia isaoranay aloha ny fitsarana nanao ny adidiny kanefa tsy akasitranay zany voka-pifidianana izany no ireto zavatra voatsikaritra manaraka ireto na ko hoe no miantony ireto. Ny fanafoanany tribunal administratif ny voka-pifidianana tamin'ny birao pifidianana iray tao Amahazaingy zany dia manamarina fa nisy ny alabato sy ny osika saingy tsy io ihany anefa no tokony nofoanana fa no ny teritery sy fampioroorona nataony manam-pahefana tamin'ny ireo mpitsara tokony andraikitra dia tsy afaka nampiatra ny lalàna tamin'ireo birao mpifidianana hafa nahitana osika voapirofo ihany koa izy ireo. Eo anatrehan'izany dia tsy maintsy apakatra ny raharaha eo anivony conseil d'état izahay araka ny fahefana omeny lalàna anay. Manoloana ireo tsaho ihany koa maro isan-karazana ezana aparitaka fahatambazana toerana ho ministra na toerana hafa koa mba anaiky ny voka-pifidianana izahay dia tiako ny manambara fa tsy dia mahasarika velively izany zavatra izany satria ny zava-dehibe amiko dia ny fanajana ny lalàna ny marina ary indrindra ny safidin'ny vahoaka koa. Eo anatrehan'izany dia mitodika manokana amin'ny vahoaka ny Fianaratsoa mba hijoro mandrakariva amin'ny fiarovanao ny safidinao mba anoherana ny alabato sy ny osika ary ny teritery. Izany fanoherana izany no antoky ny fifidianana mba hangarahara sy azo antoka. Ilaina ve ny mampahatsiahy fa araka ny fomba mpiary ny fitsarana tapony ao amin'ny conseil d'état mahakasika ny voka-pifidianana amin'ny fanakaiky toy itony ny HVM 930 faingo 230 ny any Mapara 930 faingo 300 Elanelambato 770 dia ny famerenana ny fifidianana no vahaolana tsara indrindra koa mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe anao ahoana ny fomba hitantanana ampitoniana ny tanàna ny Fianaratsoa voalohany amin'ny voka-pifidianana toy itony. Misaotra tompolany makasitraka tompobavy mitaky ny amerenana ny fifidianana mihitsy zahay ao Fianaratsoa. Rehefa ho hita mianatra an'izany zay mianatra droit constitutionnel rehefa misy vatoa bureau mpifidianana foana ka rehefa hita fa ny elanelam-bato kely de kely 78 en pourcentage 0,29% zany ny anarana tamin'ny droit rehetrarehetra eran'izao tontolo. Dikan'izany io fanafoanan'io le résultat manoma eo zany dia tsy ahafahana milaza tsony hoe inona ny tena marina dia ny fanao amin'zavatra ny averina ny fifidianana ary aminay zay ihany ny vahaolana amin'ny Fianaratsoa.